Ny evanjely a indrindra ny mahasalama-tio a de efa misy filaharany sy atokotokony zany a ny andiam-pampianarana ao anatin'io evanjely io. Ohatra hoe tran'izao a misy le hoe lahateny voalohany nataon'i Jesosy, lahateny faharoa, lahateny fahatelo, lahateny fahaefatra. Ny vakisika am'izao a ao amin'ny toko 7:20 de tohy amin'ny 20 izy manontolo zay a andiam-pampianarana anankiray a ampianaran'i Jesosy asika hoe zany fanjakan'Andriamanitra zany a de misy fepetra sy maintsy fenona sy takina am'izay te hiditra amin'io fanjakan'Andriamanitra io. Zany hoe misy exigence, zany hoe re te hiditra ao ianao de mila manao an'izao ary mila zanonanao le ohatran'izao. Toko 7:20 sy 20 amin'ny Matio. Na maka Samirena nareo any an-trano de tady zany vao miditra amin'ny toko 7:20 ianao amin'ny Matio a ka hatramin'ny 20 a de zay hoe rehefa te hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra de misy an'izay ataontsika hoe tena fepetra haititra de haititra takin'i Jesosy mba hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy mandeha ho azy akory ny fanjakan'Andriamanitra na ho hirahiraina fotsiny fa misy an'izay fepetra zay. Ao anatin'io moa no iresahan'i Jesosy zany zao le hoe fepetra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ohatra hoe mahakasika ny resaka fanambadiana, ao no misy le vakiteny ho an'ny fanambadiana vakiny isaky ny mariazy reny le hoe namboaran'Andriamanitra ny olombelona ne ka lehilahy reo any vehivavy ray kanefa mahagaga ny olona na de kristianina teo any an-danitra aza manana roana telo kanefa rehefa te hiditra fanjakan'Andriamanitra lahy sy vavy ohatra ny nanaovan'Andriamanitra azy hatramin'ny voalohany ohatra zany zay le exigence du royaume ao fepetra zany de tsika zao tonga de mahenona tsy zary aloha ny evanjely fepetra ohatra zany sy maintsy misy zavatra hafoy raha te hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'tony andiam-pampianarana amin'ny toko 7:20 sy 20 misy an'izany de anatin'izany ihany koa zany le ozy izy hoe ny fanompona mila manompo misy fanoharana moa ila zany Jesosy zany hoe sika samy ametrahan'Andriamanitra didy sy ny sisa hanompo kanefa tandremo sody variana mimamo mikapoka sy sisa reny zany eo anatiny. Rehefa aveo amin'izay ianao a mahazo ny valisoanao a hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao satria nahatoky ianao. Zay zany mba nareo rehefa mamaky ny evanjely de mba jereo reny hoe ao misokaziny ao amin'le fampianaranao amin'ny resaka momba ninona moa ty vakiko ty re te hiditra any an-danitra misy fepetra tsy maintsy finoina zany ao ary ho an'ny androany tohy ny maly le tantaran'ilay tovolahy mpanan-karena te azo ny fiainana mandrakizay raha namana de hoy Jesosy hoe tandremo ny didy ok efa niainako zany rehefa nitakiany Jesosy izy hoe amdio ny fanananao anao fiatrana omeo ny mahantra de vi manaraka ahy autoyebom ozy ny adala ay ny rambonalika sitomina fa sarotro zany ka sy nanaiky izy zany any zany nefa ao amin'ny toko 7:20 io noho izany fepetra takina hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra no hoe mahafoy ny zavatra nananao hanaovanao fiantrana hahafahanao tena manaraka ny Kristy satria ny atao hoe manaraka ny Kristy ryhavana ny atao manaraka ny Kristy de tsy misalotra ny anarana fotsiny hoe ngay kristiana mpianatra andra-lehilahy iny zahay mandroaka demony amin'ny anarany zahay mitory teny amin'ny anarany zahay ny fiangonanay misy ny anarana sia tsy zay fa nyvakisika tamin'ny saskiran'ny evanjely tao hoe i Kristy na manan-karena azy izy de tonga mahantra mba hampanankarena sika amin'ny fahatrany ka zay rehetra mpanaraka ny Kristy de manaraka n'izany lalan'ny Kristy zany zay natao ny atao ary zay tsy natao avela zay ny kristiana mpanan-karena i Kristy ina moa ny hevitra n'izany zay tsy mitovy amin'ny lehitreretsika hoe mpanan-karena amin'ny satosato ka sy mandeha restomobile sy zay le mpanan-karena eto fa hoe manan-javatra be sy manam-pahasoavana i Kristy amin'ny maha-Andriamanitra azy fa ny alany alohany hoe voninahitra mba hahafahany manompo ao fa tsy nijery ny grady sy ny fiamboniny izy fa tena afaka nanompo ny takosina nanompo ny sahirana ny olona mampalahelo sisy mpijery ny olona marginaliziany sisy tosy reny nakekeziny zany le toetra hoe tonga mahantra izy maka ny toetra ny mpanompo ka io le hoe Kristy na mpanan-karena de tonga mahantra mpanan-karenantsika amin'ny fahantrany satria ianao zany manana be deaibe de zarainao tsikelikely iny de manan-karena koa ny hafa ka toe-poa izay hoe manaraka ny kristianina manaraka ny Kristy izay hoe inona moa ny tsara ato amiko na ara-panahy ara-tsaina ara-pananana misy zavatra vita ny herisandry zarao zay zay le endrika ny hoe tonga mahantra ianao mba hampanankarena ny hafa koa zany ny mpanaraka ny Kristy zay le hoe manao fiatrana amin'izay anananao de zao le izy
izay nefa sy midika hoe atao variboba le izy ohatra ny hoe atao solda ny fanananao sy zay fa zareo ny afondabozia io lehibe dehibe anananao zaranao fa naky samy mahazo aby aza eo atapony vonagny de tafo mifagnitroka de mifagnitroka tena mifagnisakitro ny olona fa samy maka amin'ny ololanafina labozio fa io sorsa ray ihany fa io raiky io na teo aby ny nakana samy mahazo ny anao sy miena nefa ny rehetra mitombo izany le toesaina asika ve so de mieritreritra agnareo hoe de tena ny aza any tragno satria kristianina de ho zarako aby de porery sisa mba hitazomiko satria mizaly mararikibo amin'ny aliny sady izay akory fa le toe-po mizara mba hampanakarena ny hafa ilaina zay ny tena kristianina zay azosika zay zany da oare aloha fakafakatsika kely a reto evanjely ity evanjely androany ity niainga tamin'le hoe le lehilahy anankiray a te hijanona amin'ny tenany samirery fa sy vonina hanao an'izay hoe hanao ohatra ny afindabosy zara zay ananana zay mba hampanakarena ny hafa koa sy nety izy de farany jesosy tonga de namoaka lesona izy ho an'ny mpianany rehetra disciple nylazay ny teny fransay ao zany hoe ireo mpianany sy ireo 12 lahy ihany fa izay rehetra hanaraka ny kristy sy mpianatra mianatra amin'ny kristy koa ankehitriny anatin'izany isika de asika vao samahay de atoriny ka sy hoe sara asika kory izy fa mampianatra satria izy maître asika disciple sika manko rehefa mihaino evanjelina indray de mieritreritra hoe mahamely te sofiny aray mamely velo mafy de mafy zany ten'Andriamanitra zany fomba fagnazavana ianao vao samahay de ampianarina zay fa rehefa mahay kosa aza manao fagnahiniana koa fa tsika mpianatra ka isika mpianany a ampianariny androany mpampianatra zany a amin'ny hoe samahalala sika de mandefitra izy fa manoro ary ampitiavana be no tena anazy hoe ory mpanaraka ny lamesan'ny radio maria lazako aminareo a fa sarotra ho an'ny mpanakarena ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fanamariana voalohany satria sika sy mba mpandray zavatra arabaky teny ny atao hoe mpanakarena ao amin'ny soratra masina de zao misy olona mahantra fa manana ny toetrana mpanakarena io satria ny atao mpanakarena ao sy le isan'ny zavatra nagnana na nipetrabolanao amin'ny banky na nisan'ny ombonao na ny habe ny tragnonao sy ny mahaotrany hoe luxe foana ny zavatra rehetra sy zay ny atao mpanakarena fa toe-po io misy mahantra izy tsy manana ninninna fa manana le toetrana mpanakarena satria miavognavogna sy mba sahy mila vonjy fa matahotra ako nataony hoe sy manana eo ao zay le tena mpanakarena sahiditra fanjakan'lanitra nefa anao a samanagna tokony ao misy ndray mpanakarena tena manana ny zavatra rehetra poketrany io feny roa alina fa izy nefa le mahantra zay io misoratra masina ndraindray tsika manko tonga de herika hoe ianina zao asin'ny evanjely zao zay toe-po io mety ifandimby aminao ndraindray anao manana an'io toetra ny mpanakarena io fa le toetra no sy hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa sy le anananao ndraindray sasany de mody isipozipozy de hoe naky manam-bola de samby hanao an'ity kapaty hafa sao de ataony onao amin'ny radio maria ho mpanakarena eo zany zay izy tovo a zay loha aloha hipetraka zay ao le fiavona vonany fo ianao zany mieritreritra ho mpanakarena rehefa miavo sy feno inona moa sy fa ivavahanao mangataka fahasoavana amin'Andriamanitra fa mieritreritra fotsiny hoe aleo moa de de karama ihany de karama de niherim-poko no avitako anio nisandrinao am'izay no itokisanao manakarena hery aho samila an'Andriamanitra zao fa misy olona manakarena tena vao maika izy mivavaka amin'Andriamanitra zao toy ny an'Andriamanitra ataoko reserinao va izy de hitanao am'izay izy no mahantra satria manaiky hoe asa managna fa manokatra ny foko amin'ny fahasoavan'Andriamanitra azosika ka io le sy hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra resahany Jesosy io sarotranaka ny hidiran'ny mpanakarena zany hoe reo olona ataosika hoe misesifira ianao zany mieritreritra hoe mahavita ny tena koa sinsisa misy olona hoe mahantra fa sy mba hoe hivavaka hila vonjy amin'Andriamanitra sy mba manana fanetretena hoe hila fanampiana amin'ny namana hilazany manahirana hitaraina ny manjo fa ainy fiavina vonana sisy ngeza ohatra zany tena asan-demony ny fiavina vonana moa ny tena asan-demony voalohany indrindra ka io ny sy hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany io mampianatra Jesosy ny asarotany de manao sariteny izy hoe zay reo tsara izy a raha mevangeda de ngeda iny ampidirina vody fanja izy hiditra ihany a fa de ela ary saza moa rehefa tafiditra zay zany ny hevo ohatra zay koa le izy de toizany nefa rehefa aveo hoe satria zany a rehefa niteny anao Jesosy de ny apôstôly niteny hoe re zany a zany diniana ohatra stahisionina voavonjy naky de aho ozy Jesosy hoe ole resy a ny atao hoe famonjena de tsy herin'olombelona io na hoe aho hanao zay amonjeko ny tena koa satria lazainy hoe zay tsy vitan'olombelona vitan'Andriamanitra azonareo teo voavonjy ianao sotra de sotra misokafa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra na manambe anao
na sikitaisy varomaina ianao nigasy mo ny taolo zany de miteny any hoe mandre simony maty nilazany hoe mahantra miofy akondro vava miondatanana satria ohatra na ilava loha to zany ato ao de ny tagnana ny basolo fa nympanankarena ondana matevina be de ny mahantra atao hoe miondatanana fomba filaza zay fa sy hoe zay miondatanana de mahantra fa zany vocabulaire ny gasy ny miondatanana mandre simony maty miofy akondro vava ka ozy de so hoe na manakarena amin'ny satosatoka ianao na kehitriny aza lazain'olo hoe madinika tena ohatrany hoe mba resiresy amin'ny fiainana na mba eo amin'ny atoniny eo ny zavatra takina amintsika de hoe teo voavonjy ianao manana le toe-po miakina amin'Andriamanitra foana ary zay anananao isaoran'Andriamanitra sy hevery mandrakareva hoe antopo avokoa ny tontolo sy ny areny de zao rehetra zao ary zay moninao aho any zany de mba omen'Andriamanitra hoe amin'ny ahy io apetraka ko eo agnao dia anao mangalaza ilainao de miarahana tsara de manaova zay afa-po fa aza manankona manao ambimbava sahala le mpanankarena anankiray kahihitra ry fa mizara ianao zay no tian'Andriamanitra de voavonjy ianao zay fa ny harena rehefa lasa mibahanao anatin'ny fonao mampiavonavona sy mahatonga anao hevitena ho matanjaka hoe na ny fahasalamana ragnany aigna zany voavidiny vola koa ny anina zany mandrosaka besabesaka fotsiny eo am-piangonana de efa vao hevitra ny fohotakonako de mamononona zao zany le fohotany zany arsika va ary ny manaraka de zao isika le mpianatry Kristy ampanantena iny rehefa miala am'izay ataotsika hoe sécurité humaine zay sika le hoe le zavatra itokisasika hoe satria aho manam-bola dia anagnan'Andriamanitra haigna maso satria aho manana zao de anagnan'Andriamanitra haigna maso rehefa sanagnasika koa zay toesaigna zay hoe Andriamanitra de samy zahatavan'olona ary izy samandahatra ny olona par catégorie hoe tonya ohatran'zao amin'Andriamanitra sa misy an'izay fa sika no mifametraka an'izay avenao mandisoranga satria sika mijery akanjo mijery voninahitra mijery graty mijery galona ao ny olombelona mijery ao amin'Andriamanitra zany sa misy dikany ao zay de mazava sa misy dikany zay amin'Andriamanitra ozy ao fa raha ohatra reny hoe verinao sécurité nao havonjy anao ary vao mainka azy ianao mieritreritra hoe noho ny fanahako tsara be le manotatota be rehefa misy zavatra tao azafady azo vaikisotra le izy tsara ho fa tsika miditra amin'ny lalindalina koa sody ndray misy kivindray ny mpanao anina tolotanana le magnome be deabe zany tiako tenena fa le toe-ponao no ilaina hoe sy hoe any aho manao be deabe ty de ataon'Andriamanitra hoe anao ohatrao hoe fa le toe-ponao no tena mikaoty amina atao fiany lehibe de men'Andriamanitra be ao kely toy ny azonao atao men'Andriamanitra be ihany ianao fa le finoanao zava-dehibe zay zany no anisan'ny zava-dehibe le ozy hoe na iza mandao raha ireny trano anabavy zavatra ohatran'izao no fanjakan'Andriamanitra zany hoe sy miatahitra amin'ireny zavatra heverinao ho anananao reny hoe ino no ataonao rehereha sy itokinao sy zay no hitondranao azy na eo azy reny ianao vao mainka omen'Andriamanitra zato heny eto tany satria ny fonao fantatr'Andriamanitra hoe na manana an'io ane izy tsy miraikim-po amin'io sy miraikim-po amin'io izy malala tanana be izy angoraka iantra sy ny fahihirana sy asahina mahafoy mako de mieritreritra hoe sosa men'Andriamanitra koa aho ansahirana aho nivavaka nangataka an'ity de nandeha tary nivavaka an'tyko sy nangataka moreo tsy hitanareo halalana makamy radio re mba makataka sagnatriana zany efa nyteneniko foana le fanoarana makasika ny sinibendrano sika rehetra tsirairay avy de sahala am'le sinibendrano ngezabe ampiasain'ny orinasa mpizara rano misy sinibendrano ianao iny sy zaho iny Andriamanitra ny loha rano ao Andriamanitra ny loha rano zay tsiritra de ianao meny de fenony agnao rehefa fenony ianao miampona koa sa mandeha koa ny ahtagna amin'ny source ny anjaranao no nametrahana anao eo de hizara miborina fontaine be dehibe etrirehetra faravakely ny zato efa nyteneniko misy agny magnarisoa misy agny ambobary tonga agnalakamisy igny misy borina fontaine vao misokatra ny sinibe ny rano na de mandeha mafy de mafy aza ny rano de sa mampiaignany anao zay satria arakaraka ny mivoaka no maianganny avery am'le source koa fa reagno azy tam'zara fa mahitra fa magnidy robinet ihany be ny olona kahitra oatra zany nakary folo safoiny hitakitrosa azy izy nagnany arizato agnao agny amboperenana arizato andoavana frena bazaza le retour telo arivo hitaky arizato izay rehefa mahitra agnao de ataon'Andriamanitra matiatoko hitaky arizato noho ny fahakira vao misy arizatoko re ary amin'ny kalamandresy dia mandoa
dimanjato sy arivo ale dimanjato sy arivo retoro hitakina ry zany rehefa kahihitra anao dia atondron'andriamanitra fomba mba maika fa anao moa dia ao agnatin'ny adisokevitra demony ao dia sa mahalala le fahatyatoko aztsika fa ohatrohatra zay a tadio fanoarana amin'ny sinibendrano io rehefa sy mizary ianao a zay ny problème le tovolahy mpanan-karena rehefa sy mizary ianao a dia hidinao ny robinenao satria anao tahitazona le feno foana ny anao ne de feno arandriamanitra sy manenina am'izay fanomeny anao ao a fa zao inona ny olana le anao sy zaraina sady ny an'andriamanitra sy tonga intsony no ny anao a misy amaimbo misy aloha miamamofona misy bibikely vaky ho azy ny an'io réaction chimique ao anatiny ao vaky ho azy ny harena rehefa sazaraina be de be ny mpanan-karena hitasika ho banky fa hirana zay ny secreny ao a asa manao ny havanaina ny havanareo veritratra zany fa be ny mpanan-karena fa banky fa hirana io ohatran'le sinibendrano sy mizara dia mialoha ao ny rano dia miha misy bibikely dia misy lombotra dia rehefa tao dia vaky ho azy ny sinibendrano dia podika fa nefa rehefa mizara anao ny anao mihiavao sady anao zany mahazo nouveauté foana mahazo nouveauté foana satria anao mizara le fa teo taloha ambefanananao dia ny remiditra ihany ka io zany le toetra hoe sarotra ny idiran'ny mpanan-karena mifanjaka ny mpanan-karena zany dia io le fikitra miharena dia manadino an'andriamanitra manadino ny hafa fa zay toe-po zay no ilaina ka eto zany tsy miteny hoe aza mikarama aza manangona vola zay fa ny toe-poa manaova fiatrana foana ao fiainana satria plus ianao manome plus ianao mandray zay tena lozika eo misoratra masina de farany pasiko fanamariana kely hoe maro am'izay farany no voalohany ary maro am'izay voalohany no farany lozika ny soratra masina eo amin'ny testamenta manontolo mifandray am'teo ihany a jero tsara tonokiran'ny anina ao amin'ny boky faharoan'ny samoela boky voalohan'ny samoela amin'ny toko faharoa le misy le hoe alany amin'ny fako ny ory esory ny aviony mahantra dia apetrany anilany andrina sisisa fa ny ambony sy ny miavinavina ahetriny hitasika zany amin'ny tonokiran'ny maria ka zao makany toerana farany mandrakariva aleoko aho a na dia manana any reto azaho dia hilahatra homba toy ny mahantra inona moa no ampahatranao ny tenanao e zaranao ny anao dia salamo hoe efa nomaiko zany rehefa hitanao mahantra vo mainky anao sandratra andriamanitra ambony de ambony fa rehefa anao no mitadiny ho anao voalohany dia miaro ny sezanao asa izara dia efa ambony aho afa manana vo mainky ataon'andriamanitra hoe ary ambany ariny mety anao ary ny sahazanao ary ny sahazanao aztsika fa zay ny lozika soratra masina ka maro am'izay mieritreritra voalohany lasa farany fa izay farany ambany lasa ambony zay ihany ny lozika ny soratra masina dia engany isika zany handray fampianaran'i Jesosy ka zao a asan'andriamanitra no mahavonjy antsika sy mahatonga antsika hanana zay fahatsorana zay a ka hiova zany dia tafiditra amin'ny fanjakan'andriamanitra isika zay amen